Falomerabantsika tsiraiavindray amin'ity alahady fa 13 volana oktobra ity ampifaliana sy ampirarian-tsoatrany no hitondrana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tokantranonao ankehitriny. Ny rariana dia tombo hery, tombo fitahiana, ary eny koa mba hahafahanao mandroso amin'ny tsara kokoa hatrany ane. Alohan'ny derantsika ny amofinainana io dia vavasika. Iranay tsara indrindra izay ny an-danitro, ametezinao hiaraka aminay eto, aoka ny fanahinao masina ihany no anjaka, ka ny tokantrano tsirairay avy izay miaina izao ane, ho ampiko ny fahasoavanao tokoa. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe miomana ho any an-danitra ve ianao? Nalaina amin'ny Korintana 2:2-7 manao hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona, ninona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Amen. Misy asa lehibe miandry antsika, mila finoana lehibe kokoa an'i Kristy sy ny ray isika, satria tsy maintsy ananantsika io, raha tsy izany dia atao ho isan'ny tsy mpino isika. Be ny fotoana fanararoatra ary be tokoa ny asa ho tanterahana. Mila ny fanamasinana ny fanahy masina isika, ny fanamasinana avy amin'ny fahamarinana izay ampiorina mafy ny olona amin'ny finoana, dia hahatonga ny olona ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Manjary iray amin'ny Kristy izy ireo rehefa miray amin'ilay loharanony hery rehetra, ao anatin'ny fahazotoana amin'ny fanatanterahana ny adidy, eo ampantarana ihany koa ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mandra-patanteraka azy ireo miaraka amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Tsy halazaina ny voninahitra miandry an'ireo mpandresy mahatoky. Isandrahaka tahaka ny sedery izy ireo manko ary azo antoka fa hitombo ny fahalalana, ary isaky ny dingana anankiray izay androsoany amin'ny fahalalana dia ho hitany fa lavitra tanteraka amin'izay nantenainy mihitsy ny zava-misy tena marina. Hoy ny Korintiana 1 manao hoe izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina na niditra tao am-pon'ny olona, ninona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Ny asantsika ankehitriny dia ny miomana ho amin'ny ireo fitoerana izay amboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy ka mitandrina ny didiny. Ho alalahan'ny Tompo Jesosy ny saina sy ny fo tsirairay mba handraisan'ny fanahy masina. Inona ary no fiomanana efa ataonao hiatrehana amin'ny ho avy? Zavatra lehibe sy tsara lavitra noho izay ataonao ankehitriny no ilainao. Amin'ny fanaovanao ny tsara dia misy hery miasa mangina avy aminao, na fantatr'olona izany na tsia, amin'ny maha-olona ianao dia mendrika ny tsara kokoa avy aminao Andriamanitra, mihoatra noho izay efa nomenao azy. Sainy tsara ny momba an'izao, manao hoe eo ambany fanevan'ny mpanjaka Imanoela ve ianao, sa eo ambany fanevan'ny mainty ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao. Manana didy ianao, ampiasa ny fahefana sy hamerina ihany koa ny vola nampindramin'ny Tompo anao ho fampandrosoana ny asany sy hanomezam-boninahitra ny anarany. Aoka tsy ho variana isika, indrindrandrindra amin'ny adidy izay tokony ataontsika, ary aoka efa voaomana ho any an-danitra tokoa. Amen. Ry Andriamanitra tsara, mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Ampio izay Tompo mba ho vonina sahady ny amin'ny fiavianao tsy ho elany amin'ny raha ny lanitra. Aoka ny fonay sy ny sainay sy ny tanjonay dia tsy hisy afa-tsy iray ihany dia no any aminao. Ary aoka ihany koa ny safidy izay ho raisinay anio, ny safidy ho raisinay rapitso, ary ny zavatra rehetra ataonay eto dia hifanaraka amin'ny sitraponao, ary aoka hanome voninahitra anao. Aoka ihany koa hanana fisaina mahiratra sy mivelatra izahay, ka ahitanay ireo zavatra rehetra efa napetraka ao amin'ny fiainanay sy ny tokony hizoranay, ary aoka indrindra hampiatra ilay fitiavana sarobidy izay avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen.